tsara raha iverenana ny tantara dia ny frantsay nanjanaka Madagasikara niditra teto izy tamin'ny 6 août 1896 tamin'izany fotoana zany fananiam-pohitra nataony tamin'ny fotoana io ary nylavilevina malagasy resy tamin'izany fotoana zany. Mbola nisy ihany koa fananiam-bohitra faharoa nataon'ny frantsay tamin'ny 9 jona 1700 ary nanaiky ny malagasy hoe io misy nefa tsy izy tamin'izany fotoana zany. Mbola nisy fananiam-bohitra fantelo ary goavana be satria tena ataoko hoe fitakavehivava mbola nisy ny fitakavehivava nataon'ny frantsay vaoko malagasiany ny nantsatoana gouverneur général ahitata Madagasikara zay manana ny firenena frantsay zay midika fa misy filoham-pirenena zany eo ambony zay fitakavehivava zany raha ny asym-pirenena no jerevana sy ny asym-piandrianana ary ty fanefany ty de tena fananiam-bohitra mivantana mihitsy satria nahoana satria hiakatra eny andafiavaratra zay norobaina tamin'izany fotoana zany tsy azo lazaina hoe fantapady faran'izay goavana indrindra no nisy de mbola tohizana izy amin'izao fotoana zao ary azo lazaina hoe fiantsiana aloha indrindrandrindra ny vahoaka n'Antananarivo ny foko teraka arivo mihitsy satria niasy ny merina ny voakasika amin'ny voalohany indrindra akoatra ny maha firenena any renim-pirenena azy dikan'izany zany de fiantsiana ny malagasy ray manontolo mihitsy ny hoe inona no ataonareo inona ny sahanareo fa zay ny tompony tany anay ty anay firenenareo zay ny tompony manjaka mandidy an'ity tany ty zany io atokavany ary fantapady ny asym-piandry ana-pirenena mihitsy satria zavatra voaozona ane ny fitondrana tateo aorina tsisy natsapan'izany ve tamin'ny andrana valafatelo miala tonga andranomasina ilany teo ary nanozona izy tsy vitan'izay ihany fa mbola misy ny firavava maro ny fandimindimby tao ny ozona ny raha tamin'ny tsirairay tamin'ny fitondrana aran-dranomaso ny inona re zany reny ataoko hoe traika ny fahafatesana sy ny vonin'olona nisy reny misy akony daholy amin'ny raharaha-pirenena reny de zao moa zany tonga eto izy de ny anay moa zany mazava ho azy le izy amin'ny ray aman-dreny mitana ny mbola manaja ny asym-piandry ana-pirenena de manao hoe tsy mety amin'ny malagasy no idiran'ny folo frantsay eto Madagasikara amin'izao satria tonga andatsany malagasy ary aneritseriny malagasy indrindrandrindra any fantapady ny tanindrazana any tsara sy mety indrindra de aleo izy miverina fa tsy miditra Madagasikara indrindra Antananarivo. Raha ny zavatra hita mantsy amin'izao fotoana zao dia fanomakomana amin'ny fanadiovana tanàna mitondra fanjakana ny tompona andraikitra manomboka eny anivona fokontany mihitsy hatrany amin'ny gouvernemanta no manadio tanàna amin'izao fotoana zao zany hoe taratry ny fanjalana ve fahitana andreny hoe fa tonga vahiny voalala idio manadio ny tena zava-doza de zao ny fahasimban'ny piatsain'ny malagasy hoe rehefa frantsay zany no avy eto de loloavina de atao daholo ny zavatra rehetrarehetra anatsana azy fa maninona ny malagasy miaina andavanandro tsy ampiarana an'izany zavatra zany satria raha ny tena tokony izy ange hiainana andavanandro zany fa tsy hoe tonga ny filo frantsay de miezaka amin'ny malagasy rehetra miakohoka amin'ny tany manao zavatra rehetrarehetra mba ahafahana manaja lay filo frantsay zay filoha Madagasikara moa zany mazava ho azy filoham-pirenena malagasy satria tonga eto amin'ny tany izy amin'izao fotoana zao raha ny tena izy raha ny logika no arahana ka itsika mihitsy zany ny tena efa simba ny toe-tsaina hoe tsy afaka mihitsy hoe malagasy mba ametraka ny maha izy azy am'izao fa ataon'ny olona fitaovana sala am'izany ambanina sala am'izany de fehezina sala am'izany. Ina zany mety hoe mahatonga le hoe frantsay tena hoe ankalan'ny RFM raha ny firenena efatra mifondro na commission ranomasina indiana zay hiatrika ny firenena misy hoe eto Madagasikara frantsay tena be mpaniritika indrindra ny RFM tsy mankahalana iza na iza fa misy zavatra kosa tsy maintsy arovana de ny asym-piandry ana-pirenena aloha hoe tokony anana maizy azy Madagasikara sy ny vahoaka malagasy zany hoe firenena malagasy ny fanjakana malagasy ny vahoaka malagasy ny malagasy azay ny tompony tany sy ny firenena fa tsy firenena ny ivelany lasa tompony Madagasikara zay no mahasarotiny anay zay hoe aleo Madagasikara ho amin'ny malagasy fa tsy mety tsonikosa ny filazana hoe ici c'est la France amin'ny RFM zany hoe ici c'est Madagasikara masy mandidy amin'ny tany malagasy izany tsy tokony hidreto ny filoham-pirenena
frantsay zay namotika an'ity firenena ty nge hatramin'izay ny amin'ny frantsay tsy nitsahatra hatramin'izao ary ny fahatongavan'io ao anatin'ny commission de l'océan eto Madagasikara izy no azo tombony amin'io tombono amin'ny Madagasikara ve sa tombono amin'ny la France satria zone économique ny faritra oalehan'io e tsy anamafy ny anamafy ny foto-karena frantsay no antony eto ametraka ny pepetra sy ny pitsopitsony rehetra fa tsisy tombontsoa antsika malagasy mba mifanohitra amin'izany arany misy indrindrandrindra manoloana an'izao guerre any ady any Ukraine zao tadidio tsara fa ny frantsay dia efa nilaza fa hanampy ny Ukraine ara-pitoam-pidiny andefa miaramila mihitsy azy raha hanao an'izay zavatra zay izy eo amin'ny lafiny ara-tio-karena misy fiantraikany amin'ny fiari-karena frantsay zay zavatra zay satria izy vola voaka misy perte ao zany izy no anesina le perte ty zone ty commission de l'océan ary Madagasikara no anisan'ny voalohany indrindra apport économique frantsay anetsemana ny banga amin'io aby fanaovana ny Ukraine satria misy tanjony ao ary aza adiny malagasy koa fa misy tanjony frantsay koa ny ifeha Madagasikara manoloana io base toliara io e tadidio tsara zay fa io zavatra io akoroa tena ilain'io firenena matanjaka mba ahafahany mampitombo ny mametraka amin'ny toerany fiari-karena raha ny mahakasika ny hoe aoriana ny fihaonana tampotsy fampiravan'ny frantsay Madagasikara inona no mety sy misy akony manoloka malagasy ity fihaonana ity zany sa dia sanatry marina le hoe makavaka ny mpanao politika sasany na dia hoe tsy mpanao politika ary ny ray aman-dreny ara-drazana dia hoe sao dia izay hoe mamerina indray any amin'le hoe fanjanahana miendrika misy misy akony goavana be saingy akony rasy efa hita taratra le izy efa hita taratra ty amin'le fomba fitantanany fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ny hoavy ny firenena fa tena voafe ary miverina ao anatin'ny fanjanahantany tanteraka misy Madagasikara zany hoe manao macronisme tsika natitsika fitondrana frantsay zany no mifehany Madagasikara mba ahafahana ny frantsay mivelona tsara ara-tio-karena zany hoe Madagasikara no mamerina ny la France fa tsy la France mihitsy no mamerina ny Madagasikara hitatsika eo zay ary zavazavatra zany efa hita zany am'izao fotoana zao satria jereo tsara nge ny fitrandrahana rena eto Madagasikara ny circuit monétaire efa fermé ny frantsay midy ny circuit monétaire jereo tsara eo misy ny fibre optique ny efa circuit monétaire zao zay mandalo eto Madagasikara makany Afrika lalam-bola zany ny intérêt bancaire rehetrarehetra makany France dikan'izay tsisy ninona ntsony Madagasikara fa lasa ny frantsay aby ny zavatra rehetra dia poretiny ianao serena anaiky na tinao na sy tinao zay mahatonga ny herim-pamboretana io mahatonga ny tunique noire mifehy tsara manao tsara ny asany amin'izao fotoana zao mba tsy ahafahan'ny malagasy mivofoka intsony mba miforotra ary atao zay ampatranatsika mba ahafahana mifehatsika miankapeny ty kokohona salamiako mitsopazana fotsim-bary ty misy vola kely nona zany natao malagasy efa tsisy asa intsony le hoe tonique noire anisan'ny resan'ny président zay rehefa tonga eto sarahety misy amin'ny radio mahakasika ny gendarme inona marina tena hoe mahatonga ny gendarme zany somary misitrasitra raha hita taratra amin'izao fotoana zao ny zavatra tsara ny gendarme moa zany tsy mahafantatra izy ny tena mission fa bekeony izy le manatanteraka politika fa ny raha ny rafitra masonika ny andohana tany ambolo tany jero tsara manomboka ny Angleterre nge tunique rouge ny anazy io miaro ny garde des sceaux masonique anglisy fa le formule ampiasay ny hafa ny aty Madagasikara formule masonique frantsay le izy zany hoe formule destructive dia mila piaro azy izy piaro ny rafitra izy napetraka tamin'ny 10 juin 1960 fa tsy déclaration de l'indépendance iny fa fametrahana ny rafitra masonique teto Madagasikara masonique malgache dia nametrahana ny tunique noire ny frantsay tunique noire ina moa tunique noire ny gendarmerie eny tunique noire rafitra tena mipetraka ao anatin'ny rafitra franc-maçonnique zany fa tsy hoe zavatra foronina mission-any dia mamoritra ny vahoaka amin'ny lalàna basy zay mission-ny raha vao mikitikitika ny lalàna mikasika an'io lalàna napetraka ny frantsay hoe tia nifezanao anareo ka raha vao mikitikitika an'io anao dia lalàna ihany dia poretina amin'ny lalàna basy ianao miforotra tsy afaka manao inona vola sy mibasy ny fitaovana ahafahana manomboka firenena anankiray ary manomboka firenena anankiray ankoatran'io fiangonana atao fitaovana amitena firenena mila mieritreritra tsika hoe ahoana marina jero tsara ny atao amin'ny fiangonana
atao amin'ny fiangonana mihitsiny izay ampitehana ny fomba le foko ao anatin'le firenena anankiray. Iny nefa mahainao anao iny no potehana, zany hoe tsy atao fantatra tsony zany ny tantarana firenena anankiray aoriana avy amin'ny alalan'ny fampiasana ny dieu de la magie sy ny sisa sy ny sisa. Mila mieritreritra ny malagasy mandao an'izay zavatra. Zay ny asan'ny régime masonika izay iainantsika amin'izao fotoana zao, fanjanahantany tanteraka io. Ary na inona lazainao na inona ambaranao, ary raha tsy resinao io amin'izao fotoana zao manomboka amin'ny atalata, manomboka amin'ny atalata zao tonga ty fotoana tsara indrindra baka fahavelomana fandresena fahafatesana. Hiditra indray io fahafatesana fanefana ao Madagasikara fidiran'ny vazaha io. Dikan'izay zany manomboka amin'ny atalata io, raha ohatra ka misy fitiavan'ny malagasy ny tanindrazany dia tokony hitsoran'izay ny vahoaka malagasy tsy lavolefina intsony hiaro ny firenena sy ny vahoaka ary hanavitra ny Madagasikara, hiaro ny vohitra sy ny tanàna tsy hiakaran'ny vazaha tsony eria eny an-tafiavaratra hanao andro masom-pokon'olona mihitsy, manomboka eny vato, lalana rehetra, tondra pancarte, tondra sora-baventy hivoaka an-dalana hanofavovan'ny saina malagasy, hikika mihitsy ny hoe isisy a Madagasikara. Fa raha tsy manao an'izany ianao tsy tafaboakanao io. Zao ny fotoana tsara indrindra hanombohana an'izany hanavotana firenena raha ohatra ka tena vonona ny malagasy. Fa ho anay zany amin'ny maray aman-drenanay efa nahazo ny tsodrano dia izy io fakina eto amin'izao fotoana zao hoe andao amin'izay tsika hidina an-dalambe tompoko arovo Madagasikara, arovo ny firenena, arovo ny vahoaka malagasy, arovo ny fiainana, arovo ny arena, arovo ny tany. Fa zao ny fotoana tsara indrindra nanona zany eo misehatra iresa-pirenena, satria ilain'ny iresa-pirenena hoe tena tapa-kevitra marina ve malagasy ny andray tanana ny firenena. Ary nampitany filaminana koa manao an'izany izy hoe raha tena vonona amin'ny malagasy no inona no ataonay manarak'izay. Ny hevitry ny RFM moa izay hoe hidina an-dalambe izay efa nisy ihany, miala tsiny moa efa nisy ihany ny vondron'olona maro samihafa nataona olona hidina an-dalambe izay tsy mahantona saina, tsy maharesy lahatra ny olona tsony ilay fihitsona hidina an-dalambe. Ny RFM hoe mandray position politika miantso ny olona hidina an-dalambe izay sa le hoe fanazavana ara-kevitra aloha Madagasikara fitsakitsaka mahatonga anareo mandray izay. Zao aloha ty fotoana anankiray ty tsy saramba, zany hoe tsy mitovy amin'ny zavatra rehetrarehetra nandalo teto sy ny zavatra rehetrarehetra niseho teto amin'ny firenena dia tsy saramba io. Fa tena hoe miavaka indrindra ary fotoana faran'izay tsara indrindra dia raha hitenana hoe miditra lafiny, tsy maintsy miditra lafiny ara-politika satria jerevana daholo ny lafiny ara-politika, jerevana ny lafiny ara-tsiantifika, jerevana ny lafiny ara-lojika, tsy lana fanazavana ahoana marina le izy. Ary tsy mety ny teny fotsiny hoe tsy mety, fa mila porofo mihitsy ny olona hoe tsy mety io, ary zao ny porofo ahafahantsika kosa azo antoka fa hoe tena hoavitra ny firenena raha ohatra tsika ka mijoro amin'izay zao fotoana izay mampatonga anao hoe tsy saramba ny amin'ny atalata fa fanombohana fiarovana ny firenena, fanombohana fiarovana ny vahoaka, fanombohana fiarovana ny tany sy ny arena rehetrarehetra ato mba tsy hazakazakany olona, foanana amin'izay ny gaboraraka. Ary zay no ataoko hoe somary anamariako kely tamin'ny valomaso satria tamin'ny fahafatesany ny ben'ny tanàna izay vao eritreriny tany Mangataboanga moa ny anarany toerana iny. Misy zavatra ngezabe nyresahany izy iny, tsy mijery kolera zany fa le toe-tsainy le zaza mihitsy hoe tsy ekena intsony ny gaboraraka. Fotoana zao amorana zany hatramin'ny fakany. Ka io amin'ny atalata io dia za zany eto dia miteny amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo olom-pirenena isan-tokantrano mihitsy ny hoe apetraka aminao ny firenena. Raha votsitra io dia ianao no tsy titsony ny firenenao, fa hafitra io rehefa tena misy ny firaisan-kina rehetra tsy mijery afa-tsy ny firenena aloha andao avotany Madagasikara, andao arovana ny vohitra sy ny tanàna, andao arovana ny firenena, andao arovana ny asim-piandrana ny firenena, ny asina maha-malagasy ny malagasy misy le voakitsakitsaka io hoe tsisy asiny tsony tsika fa salan'ny akoho dia mbola tsy ho tonga saina ihany dia zavatra efa tsy mety aty tsy mety. Efa misy ihany ny vondrona sasany tonga an'izay sora-baventy zay anisan'ny hoe fitakiana tsy mandrina moa ny vondrona hafa ny an'ny RFM ilay zany toy ny ahoana le hoe takianareo sa famerenana le fiandriana pirenena malagasy.
anisan'ny zavatra takina iny hoe famerenana nosy manodidina fa zao zavatra misy zavatra lozika ny tany biaza mbola tsy hainao Madagasikara raha mbola tsy hainao dia ataonao ahoana moa nitaky mifatana nosy manodidina rehefa azonao Madagasikara mazava ho azy fa azonao nosy kely tany be aloha avotana tsy ho lasa vazaha intsony anio mba malagasy an'izay mitondra tany sy manjakana fotoana zao lera zao andao amin'izay fa ela loatra teran'izay avoto Madagasikara rehetra zany ny RFM milanja soratapely iorakoraka amin'ny frantsay sa hoe ianareo ihany fa miazo ny vahoaka malagasy rehetra mihitsiny a ataoko hoe manderana Madagasikara fa Antananarivo moa zany tsy maintsy hanomboana azy satria ny atongavana ny malagasy rehetra mihitsiny raha mbola manana ny maha-malagasy azy ka mbola mahafantatra izy fa anazy Madagasikara dia sy tokony tsohisotsony ny fisalasalana fa anana fasahiana hanohitra ny sirariny sy ny sy fahamarinana eto Madagasikara hanohitra ny fanjanahantany ary tokony handresiny tahotra fa ny tahotra ny fahavalon'ny fandraisana ka na inona hitranga na inona vidiny andaotsika ahavotana amin'izay Madagasikara ho arovatsika firenentsika tiako everina indray ny endriky ny tolona dia mbola somarivo zany ataon'ny RFM ifabolana zay manasa arako teo a toy ny ahoana le endriky mbola dimy somarivo zany ataon'ny RFM hiatrena le hoe famerenana Madagasikara ho an'ny malagasy tolona ny 29 marsa manko zao tena manomboka ka zao fa tena ty 29 marsa daholo ty 5 sy 4 arivo ty vao manomboka izy io fa tany hambany fa ty zany ny tena izy hoe hofaranana amin'izay ny fanjanahantany natomboko reo ray amanyatsika tamin'izany zay 29 marsa mbola tsy tapitra izy io anomboka izy io vao manomboka tena manomboka any amin'ny famaranana azy ka ny tolona manomboka amin'ny atalata zao midina an-dalambe tsika na ny fomba inona na ny fomba inona midina an-dalambe ary samia mifanentana ny isa-tokantrano ny tsirairay ny aina manjery rehetra ary tokony sokafana mihitsy ny amin'izay ny miara-manontsy irahana ny fanentana ny fanavotana ny firenena aza zany jerena fa ny firenena ny jerena aza mpitarika tsony aloha ny jerena ka na iza tonga ao tanjona tokana dia ny hoe afaka Madagasikara miverina ny malagasy Madagasikara izay no ataontsika zany manomboka zao ary tsy mijanona io mandra-pahatrarana ny tany manomboka amin'ny atalata izao eto zany dia amin'ny fisiko mihitsy fantatry ny olo-pirenena tsirairay hoe sahia mijoro sahia miteny sahia mandray andraiky saria mandrisy ny tahotra andeotsika irahina hidina ny kanja ny 13 mai manomboka amin'ny atalata dia mity moa zany fanizany toromarika rehetra fa misy toromarika efa nalefa any paritaka manerana Madagasikara dia samy manaraka an'iny fa tsika tsy maintsy hidina an-dalambe na tiana na tsy tiana satria ny fitondram-pahatsakana mihitsy ane manery antsika hoe midina an-dalambe amin'izao fotoana zao satria le zavatra ataony mandrisika anao hidina an-dalambe ary Andriamanitra efa manome porofo antsika hoe io firenenareo asehoy amin'izay ny herinareo jereo ny amin'ny firenena izay nameko anareo anjaratsika zany miarotanitra inona mbola hisalasalana indray mitafika anjara ny mieritreritrany ny afotsiny fangatahako fotsiny ny volan-da aleo mba izy an'izay ny conseil des états-major ahafahanareo mandinika hoe ao anasehoana mariny ty ary ny gendarmerie tokony andinika sy eritreritra fa mizara roa gendarmerie io le tena tunique noir le tena hoe mitana amin'ny garde des sceaux ny régime maçonnique eto Madagasikara fa ny gendarme aty tsy mahafantatra ninona zay ampanaovana zavatra reo zany tokony hitreritra hoe itsika hoe zany irakiraka fotsiny sa hoana fa iza tena mahazo tombotsoa anatin'io mahazo tombotsoa anatin'io le olona tena mibaiko aty ambony aty dia ny mandinika nampidireo anaty lavaka salamireny dia mandeha ihany ka tokony andika sy hitreritra tadidio tsara fa mbola sahako mamerina an'izany teny zany eto fa filohan'androm-panjakana zao no masanteny hoe tsy amin'ny malagasy zany Madagasikara fa za tsoina ny tantara ary tsy misy ilana zany fomban-drazana zany tsony amin'izao andro sy ny mondialisation sy ny kristianisme zany filohan'androm-panjakana ny teny zany dika zay zany le fanjakana misy ny efa mieritreritra hoe tsy amin'ny malagasy tsony Madagasikara azay ny nampatonga le centimetre kely
manapirofo fa tsy amin'ny malagasy tokoa Madagasikara satria io folo zao folo malagasy hiditra eto Madagasikara fahafatesana fanefany io asika raha nakan'izay fa eritreretina koa zao andro mipaka fandresena ny fahafatesana de tokony andresy amin'ny fahafatesantsika manomboka amin'ny talata zay raha ny makasika an'ilay hoe fitariana hetsika izay raha ny feo mandeha dia maro ny le hoe mpitarika an'ireny no mahazo fandrahonana melo na mandritra na oriana le olona sy manodidina azy raha ny voalohany anteny merandray aman-dreny foko malagasy manokana hoe tsy matahotra ny zavatra matetika tsy hiala mety fandrahonana avy amin'ny politika izy io na ihany fampiarana na ranona ny zavatra kosa aloha aloha araka tsara mihitsy am'izay takatry ny arefema zany tsy nampitrovy fanjakana tamin'ny sorana fitotra-panjakana am'izao zany tena nataony hoe miavaka satria ny mampiavaka azy dia tsotra 7 février zay tamin'ny 7 février 24 zay tena tamin'ny tena tamina renina ny fomba malagasy amin'ny resaka fandiovana firenena fanisahana le maizina zany tamin'ny raha nasikatra nareo ny filoam-pirenena tery andrevana zay ty atao tsy nanana ary ny zavatra nahafinaritra tamin'iny mitandra filaminana nanome sosokevitra ofisia anankitelo hoe zavatra ariraka mihitsy zay zany moa defa midika zavatra anankirangezabe zay ny fisamborana atao Mahamasina nisy iny ataoko hoe hosamborana zany fe moa afaly anao marina fa nisy ny zavatra nisy tao fa kosa misy zavatra ngezabe azo tamin'iny ary lalana anankiray nafahana ny zotra nanohy ny di nafahana tonga am'zao fotoana zao misy zavatra tsara tao ary ny tena zavatra anankiray goavana be koa tamin'ny 26 juin 26 juin farany teo vita soma tsara nge ny fafaratsy natao tao Mahamasina ny andro ny 26 juin iny fandretraretra ny eritreritra hoe aiza ny président ny RFM ary nampiasana daholo ny mpanao gazety sy ny sisa nijery misy ana fa ny zavatra natao tao Mahamasina vita tsara ary ngamba ndretraretra nahita hoe ty ohatra nisy zavatra niseho tokoa tao Mahamasina tamin'ny 9 jona teo ndikan'izay zany efa manomboka mielefy ny fampitahorana efa tsy mampitahotra tsony zareo ary zay koa fa tsy matahotra tsony teo fa matoa mijoro dia manana fahasahiana tsy mahasahy satria mijoro amin'ny fahamarinana sy amin'ny rariny ary ho an'ny soa ho an'ny firenena ataoko fa malagasy sisy adalaka tsy afantatra an'izany hoe tena mijoro ny ray aman-dreny io mitarika re olona andaotsika hanavitra amin'ny Madagasikara amin'izay hiaro ny vohitra sy ny tanàna indrindra tsy ekena ny fiakaran'ny filoha frantsay Macron eny andafy-avaratra eny vato izy dia efa tokony vita ny resaka dia mody izy tiako verenina le hoe lampanandafy avaratra ara-tantara misy ny mpahay-tantara sasany voy an'io le hoe endrim-panjanahana io tsy hidirako le nambaran'ny président teo fa ny makasika an'le hoe nambaran'ny mpahay-tantara io hoe eny foana matetika nisehon'ny famadihana ny hoe fampidirana Madagasikara zanany olona tsy hidirako zay fa ty ara-tantara n'le hoe lampanandafy avaratra manokana président zao io zany manahirana be ny maresaka an'izy io satria famafao be ao anatin'io misy ao ny tafiditra resaka foko manko n'izy io raha vao io no resahana satria misy ny andrina misy ny ova misy ny zao de tsy teresaka ny zavatra zay satria lasa miteraka zavatra ara-tsaranga le izy fa ny tena marina fotsiny tsara ho fantatry ny malagasy de ny famadihana tanindrazana de nisy tao mikonkonina azy tam'izany fotoana zany ary niatra zany nisy vokany izy taty aoriana iny moa zany nefa rany ny nanangasaina i Ranavalomanjaka hoe fiarovako ny firenena sy ny vahoaka izy ary tsy apotika nyty rova ty de aleoko milavy re satria ny hery tsy mitovy aho resitsika de zay nampatonga anazy nanangana resaina misy zavatra bitabe zany momba hoanany io ary tadidio tsara fa andranomasina elany tao ary tena nanozy mbola averiko eto de ozona tampony napetrany ho fantatry ny taranany aty aoriana fa amin'ny taranany manko misy ny mandio tena de milaza hoe tsy nanozona ny bebe anay fa nanozona izy
ny ozona napetrany de ozona tampina hoe ho an'ny aoriako ka mbola tsy miverina amin'ny malagasy ny fiantrianana raha iorika raha iakatra aza mahary ary raha iorika aza mahatsanga zay mipetraka zay taorinan'io tamin'ny andron'ny Andriamatoa Filiberatsirana niara tety mbola nisy koa firavavana nataon'ny président Tsiranana nge zany nge tsy azo amavanina zany firavavana nataon'ny foloha Filiberatsirana niala teo an-dranomasina reka nahatonga anazy ny teny taty afara hoe tsy ny vary ny very fa Madagasikara misy dikany zany ozona mbola mipetraka io ary tsy voafafa io ny ampy ny ozona rehetrarehetra nitranga ny 2906 reny mbola tarazo mipetraka zany ary tarazo nondro mipetraka amty fa tokony ho fantatry ny olona mitondra zay nanao an'izany fa zao ny ozona tsy maintsy misy vokany mety hoela fidona fa tsy diso fotoana fa tsy maintsy tonga io ary miatratra amin'ny taranaka faramandimbo na inona lazaina na iny ka izao fampidirana ny macron Madagasikara zao de efa fanozonana ihany fanozona tena zany ary fitadiavana losa tiako idirana kely ny mahakasika ireo hetsim-pitakina maro samihafa amin'izao fotoana zao na ny nosy any avaratra any nosy be any nosy maromaro izy ireo ny bastoliara ihany koa misy ny olona manohitra an'izay le hoe fitrandrahana matetika moa zany reo de hoe ampangaina ho resaka politika foana le fanoherana le izy fahitany Andriamatoa Rakotondroasona ela filohan'ny RFM andreo hoe hetsim-pitakina maro samihafa ireo bastoliara manokana ny dirako voalohany zao aloha ny fitakina aloha zany zao de ndeha atambatra anankiray aleo mihitsy Madagasikara aloha navotana de milamina zavatra rehetra resaka bastoliara ianao ataoko hoe raha sarotra amin'ny bastoliara fa zavatra tsarotra fantatry ny vahoaka malagasy manerana ny nosy de hoe ahoana no akony afaka 10 taona 10 taona 20 taona ny vokatra zao zavatra miseho amin'ny fitrandrahana ny toerana zany hoe ny aoriana zany tokony efa fatarina mialoha fa tsy hoe ireto misy vola mena bolongambolonareo de milamina fa manahoana fiatraika an'izay aoriana zao tadidio tsara fa i Madagasikara dia atao hoe firenena miavaka maneran-tany satria men'Andriamanitra ny akora rehetra ilainy ahafahany mametraka amin'ny toerany ny lafiny ara-toe-karena ary anisan'ny zavatra base ara ekonomika Madagasikara ny io terre rare io ny firenena manana terre rare ny firenena mahavita miracle ara ekonomika maneran-tany io firenena manana an'io dia manana tombontsoa manokana men'Andriamanitra hoe itikatra ny fivelomanareo io terre rare io anisan'ny zavatra zay inona ny ilana ny terre rare lafiny ara ekonomika lafiny ara fitoam-piadiana lafiny énergie nucléaire mila énergie ianao mila inona ianao ilainao io ametrahanao amin'ny toeran'ny ara-toe-karena ka le fitakina zany mila jerevana lalina fa ny traikany aoriana za tena eto tena masamy teny hoe aoriana kely eo ilay Madagasikara ny io ametrahany amin'ny toerany ny lafiny ara-toe-karena maneran-tany mba atomanazy firenena matanjaka ara-toe-karena fa rehefa tsy manana an'io anao tsy tonga tanjaka firenena tsy tonga firenena matanjaka ara-toe-karena satria lay foto-karena anao mihitsy ahafahanao mampivelatra le lafiny ara-toe-karena na midinao mora fa amin'ny fotoana itadiavan'io afaka 20 taona ianao raha 5,000 any raha 5,000 ny metre cube amin'ny fotoana ilanao an'io zavatra io anao sa tsy maintsy tsy mila ho 5 tapitrisa ny grama angambany azy de ahoana zany ny fiatrehanao no avy ara-toe-karena ny Madagasikara alainy olona ny terre rare ary ny terre rare io tadidio tsara matony Amerikanina misisika amin'ny any Ukraine de io terre rare io satria izy tsy manana tsony matony zay firenena matanjaka maka ny terre rare eto Madagasikara de tsy manana tsony fa fampitehana Madagasikara koa nefa zay amin'ny ankapobeny